terenko masaka sala amin'ny voalobojaza ny fitantanana ny tanàna izay no azo lazana ny zava-misy mahazo ny mpivarotra eto amin'ny tsenany maro laka ankehitriny miainga any indray ny jado nataony mpitantana ny tanàna sy ny ekipany terena tsy maintsy anefa vola amin'ny alalan'ny mobile banking indray ny eto amin'ny tsenany maro laka amin'izao fotoana izao ny alatsinainy faraka ambin'ny folo ny volana septambra teo nilatsaka ny baiko avy amin'ny taleny tsena eto an-toerana milaza n'io zava-misy io napiantso ny mpivarotra ny tale omaly dia ny mpivarotra mieritreritra fandaminana asa tao anatin'ny tsena no ivorina anatsonan'ireo mpivarotra reo antako ny zava-nisy dia fanariana kolaka ny mpivarotra iditra amin'ny alalan'ny aimivola raha atsika mahalala tsara fa niteraka savorovoro nandritry ny taona maro teto Mahajanga zany resaka aimivola zany hatramy 2011 efa nisy an'izany resaka aimivola zany ary tsy tateraka amin'izao fotoana zao roa taona lasa zay dia nisy ny grève be teto Mahajanga mikasika an'io aimivola io dia mbola tsy tateraka ihany koa amin'izao fotoana zao dia tonga ndray ny commune sy ny be ny tanàna ary ireo mpiara-miasa aminy apiditra forcé ny resaka aimivola isika dia mahafantatra tsara amin'ny tsena telo fa natao izy io fa tsy nety ary mijoroa ny mera miaraka aminay eto manambara fa 4% varotra no manefa ara-dalàna ny aimivola 5% raha misy ary nandresia ary tsy azo ny tenako zao alohan'ny antsonareo mpanday gazety dia niteten'ireo tsena telo ireo tsy mandeha ny aimivola to dia noho izany tsy ekenay ato analakely ary zay mitsipaka ny marindano tsy ekenay io raha ohatra ka apiditra aimivola ny mera dia avia ampidiry ny orange monnaie ampidiry ny airtel monnaie ampidiry ny telma dia asivy guichet unique iray eto dia ny vahoaka no misafidy hoe izy amin'ireo no ampidirany vola fa tsy ny telma irery ihany aminay dia misy politika avoleta misy tombontsoa manokana amin'izy io inana ny volam-bahoaka tianay nefa milaza aminareo fa ny vahoaka tompoko na dia ariary ary hoaninareo aminazy io dia tsy anaiky zay fa hijoratra amin'ny farany tsy tiranga ity rery ihany no velotaraina eny fa hatramin'ireo mpivarotra madinika azy tsy ekenay tao bazary malaka tokony avidirina forcé an'ity amin'ny vola ty maro mivarotra tsy dia mahay taratasy eto ary problème tsy fanana telefôna ary betsaka an'ireo mpivarotra tsy mahay telefôna ka lavinay tateraka tokony favidirina forcé an'io atao bazary malaka eto enina ampidirina forcé ato aminay ny amin'ny vola fa zay tsy manahaka an'izany mihitsy hatramin'ny farany feo miantsoantso mafy hoe tsy ekenay io ihany ny zavatra rety eto amin'ny tsenany maro laka tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teto an-toerana raha tsy aivona dia efa niteraka korontana be teto Mahajanga ity resaka fanefana vola amin'ny alalan'ny mobile banking ity no terena nampiasa azy io ny teny amin'ny tsenany bazary be rehefa tsy nety ireo mpivarotra teny an-toerana tamin'izay fotoana izay dia ny tsena mihitsy no nahidiny mpitantana ny tanàna tamin'io fotoana io nijanona ny velony tena ny varotra tamin'izany asa ve ka hiafara amin'izay ihany koa ity eto maro laka ity satria ireto mpivarotra ireto miziriziry tsy mety ny ampiasa n'izany mobile banking izany ho hitantsika eo ny toy ny tantara